Taranja volleyball tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina lalao efatra no tanterahana ny iray dia tsy totosa hatramin'ny farany fa lalao telo ihany no tanteraka izany ka omenanao ary ao anatin'ny fanadidina ity ny voka-dalao teo amin'izay taranja volleyball izay. Lalao telo no totsaina tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina amin'ny taranja volleyball fianana teo amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena manao akanjo maitso sy ny ministeran'ny santé manao akanjo fotsy. Nivoaka mpandresy teto tamin'ny seta telo noatra zareo avy eo amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena 520 520 Teo amin'ny seta fahatelo ihany no afaka nanohitra ny mpilalao ny ministeran'ny fahasalamana 520. Teo amin'ny seta roa voalohany dia nazava ny fahazon'ny MJS azy. Fa isan'ny lalao tena niady tamin'ity faran'ny herinaratra dia ny fianana teo amin'ny MDN manao akanjo fotsy sy ny Parc Tsimbazaza manao mavo. Tany amin'ny tie-break seta fahadimy vao hita ny mpandresy dia zareo avetsy Tsimbazaza zany nandresy tamin'ny isa 5-9 ka nahazo ny seta fahadimy farany. Arak'izany dia nivoaka mpandresy tamin'ny seta telo noro ny Parc Tsimbazaza 520 ary teo amin'ny tie-break dia 5-9. Teo amin'ny lalao fahatelo farany dia nazava ihany koa ny fandresen'ny ministeran'ny fitsarana manao akanjo mena amin'ny sary ny MEF tamin'ny seta telo no ohatra 5-20 Ny fantanja tsara ny lalaon'ny rotota saingy nanatombo teo amin'ny teknika sy ny fahaiza-miaraka ny ministeran'ny fitsarana ka sarotra ho an'ny EMF no nakaseta nanoloana azy ireo.